tamin'ny valo sasany ka hatramin'ny folo teo no nitaterana mpiasana orinasa anankiray fitopolo no isany raha ataony totaly izy rehetra zany nanomboka ny pompier nitatitra misy bioxy koa nofain'ny tompon'ny orinasa dia ny ambulance ny hôpitaly koa nandeha nanampy teny nitatitra an'ireo olona ireo. Ireo olona ireo zany dia nitsangana aretina ny seho dia sepitra daholo ny ankabeazany misy ny fanina, misy ny tsy mahatsiaro tena, misy ny marary andoha, misy ny mihoakoaka mitady andoha amin'ny ankapobeny zany zay le izy. Dia raha fahajerena azy dia hoe nisy fanabozina na intoxication. Dia raha intoxication moa zany tamin'ny fitaovam-pisefoana na intoxication par inhalation. Izay tokoa zany raha hoe satria moa teo zany ny gendarmerie nanosy za tokoa zany nanao tatitra taty hoe ty le fanafody nampiasaina nanaovana namonoana lalitra tao tokotany dia nefa niditra zany tany anatin'ny toeram-piasana dia nanempotra amin'ireo olona ireo dia voatery tsy maintsy alefa taty amin'ny hôpitaly olona ireo. Ny fandraisan-tanana moa zany dia natao haingana satria urgence le izy dia nataon'ny hôpitaly dia ny avancena zany ny fanafody rehetra izay natao indrindra moa zany ny oxygène tsy maintsy natao haingana dia nalefa napetaka ny sérum sasany izay afaka nisotro rano dia namena rano ary izay manaitaina dia nomena fanaitanana manala manaitaina nisy ny fanina tsy maintsy tapatoriana hiboka be mihitsy ny trano zany tsy ovy satria be lehibe fitopolo misy tena mifanetinety mihitsy misy tamin'ny couloir natao tamin'ny kidoro ametrahana azy ary tena aika moa zany ny zavatra natao. Dia hita moa zany le fanafody zany hoe pesticide dia misy koa le fanafody natao hoe antidote amin'ny filaza azy manohatra n'ilay toksika zany dia efa natao tsirairay daholo ireo olona ireo. Tsy maintsy ny sasana koa izy zany midovina natao bain zany dia nisoloana ny ankapobeny aminy mba hafahana nanala zany ireo toksika rehetra. Dia amin'ny ankapobeny tratra moa zany ny fandraisana tanana dia izao izy amin'ny ankapobeny zany tsara efa betsaka nalefa nandeha lody nomena repos médical ihany zany hoe 3 andro tsy mihetsiketika tsy mahazo miasa dia raha sera sanatrika misy hoe zavatra fitranga hafa zany dia miverina ty ihany zareo ireo ary mbola misy vitsivitsy eo zany mbola andrasana mbola arahana maso mbola misy oxygène satria mbola sepitra misy sasa mbola visabisaka dia mbola sérum mbola eo ary mbola araha maso eo zany fa amin'ny ankapobeny dia afaka nandeha mody afaka firy zany afaka adiny efatra teo zany fandraisana tanana efa mody misy fanafody koa zay nanapily ministère ny fahasalamam-bahoaka zany tamin'ny alalan'ny sureka ny sérum nisy fanafody maromaro ny atropine sy ny antalgique rehetra zany inona moa ny perfuseur nanaovana ny sérum rehetra dia betsaka zany nalefa tonga teo.